Ya resaka programan'Andriamanitra zany io resaka fanjakam-pisorona io. Zany hoe tsisy idiran'ny resaka politika mihitsy zany. Tsy tokony abevava be anareo agnaty Facebook ao hoe mpanao politika ty nge tsisy resaka politika hoa. Fanjakan'i Jesosy io zany zay ampidinigny eto ambonin'ny tany. Dikan'izay zany tokony ho falifaly zany tsika vahoaka malagasy mikasika an'izao fanjakam-pisorona zao ary tokony hafaly anao zao fanjakam-pisorona zao fa tsy tokony hatezitra anao zany. Ka eto de manentana anao fa vahaolana lehibe ho an'ny firenena ity resaka fanjakam-pisorona ty zany hoe fa programan'Andriamanitra agnatin'ny Baiboly ary Madagasikara zany tany voafidy araka ny Petera voalohany toko faharoa andiny fasivy hoe ianareo de tany voafidy taranaka voafidy fanjakam-pisorona olona lain'Andriamanitra ho an'ny tenany nareo. Zany hoe natao miavaka mihitsy zany tsika Madagasikara am'ty resaka fanjakam-pisorona ty ka zany hoe tokony hanana fifaliana lehibe zany tsika tokony ho falifaly hoe misaotra an'Andriamanitra tsika raha ohatra mba nahavotan'Andriamanitra mikasika an'izao fanjakan'Andriamanitra zao ka eto de manentana fa fanjakam-pisorona ty fanjakan'i Jesosy fa tsy resaka fanjakana politika. Misaotra tompoko.